Ndray mahakasika ny vaovao fahasalamana tsy azo atao ambanin-javatra ny fahasalamam-bahoaka ka dia nisy ny fehipetra tsy maintsy noraisina mba hampanara-penitra ny fidiran'ny fanafody eto Madagasikara tsy maintsy araha-maso ary mahazo ny antsoina hoe autorisation de mise sur le marché vao azo amidy ny fanafody. Tsy mbola manana laboratoire fanamboarana fanafody Madagasikara, avarana avy any Chine sy Inde ny ankamaroan'ny fanafody eto amintsika. Ka entina hisorohana ny mety fiparitahan'ny fanafody tsy ara-dalàna na fanafody osika dia tsy maintsy mandalo fitiliana ary mahazo alalana mitsinjarana ny autorisation de mise sur le marché vao afaka amidy ny fanafody, araka nambarany teo anivon'ny agence des médicaments de Madagascar. Tsy ny ministère ny fahasalamana samy rery no tokony andraikitra amin'izay fa ao koa ny commerce, ao ny justice, ao ny commune satria any amin'ireny quartier reny misy an'ireny fivarotana reny. Ary tamin'ny taona 2024 dia nitsangana izay komity izay miady amin'ny fivarotam-panafody tsy ara-dalàna. Le zavatra moa raha hitantsika fa tamin'ny nanomboka fa tany amin'ny taona 70 tany nofa nisian'izy io dia ohatrany memorongatra izy ateo reny satria ataon'ny olona ho fitadiavam-bola. Nefa itsika na ianareo mpanao gazety zao dia tokony samy manana didy itsika rehetra zany hanentana ny vahoaka hoe tsy tokony hividy fanafody. Zay ngamba ny hitako zavatra voalohany indrindra amin'ireny toerana satria raha itsika zao no tsy mividy araka ilay fitenenana hoe tsy tokony hipetraka eo reny, tsy misy raison d'être hipetrahan'ireny. Mikasika ny vidim-panafody ahafahan'ny rehetra manjifa izay dia nilaza ny filohan'ny olafitry ny farmasiana fa anisan'ny ezaka tanterahan'izy ireo fanaforana fanafody generika. Misy fanafody generika izay mirary zany ny vidiny. Le mirary nefany tsy tokony fangaro amin'ilay fanafody tsy ara-dalàna satria zao raha mirary le izy ka tsy mahasitrana olona atoka angamba fa tsisy mitady an'izany tsika rehetrareto fa ny zavatra tediavintsika hoe tsy dia fanaraka amin'ny fahefa-mividintsika ohatra n'izany ny vidianana ilay fanafody fa mahasitrana mety amin'ny fahasalaman'ny olona rehetrarehetra, mety amin'ny fahasalaman'ny Ny raika amin'ny 3 Oktobra sy ny voalohan'ny volana Novambra ho avy izao no anatotosana ny kongresy faha-20 ny Fédération'ny mpanjara fanafody eto amin'ny Océan Indien. Madagasikara, Maurice, La Réunion, Seychelles ary Mayotte no mandray anjara ao anatin'io fiaonam-be ny mpanjara fanafody io. Fomba anankiray hitan'ny farmasiana eto amin'ny ranomasimbe indiana ahafahanay mampita le zava-baovao, le vokatra n'le fikarohana isan-karazany izay ilain'ny farmasiana sy ny mpitsabo rehetra. Faharoa manarakarak'izay zany eo koa ny fiaonan'ny farmasiana rehetra eto amin'ny ranomasimbe indiana, fiaonana ara-pirahalaina zany mba hifankalalana mba hisian'ny échange amin'ny farmasiana rehetra. Nosy moa tsika zany ka ilaina avory le olona tsy indraindray fa tsy hoe samy mandeha amin'izay misy azy any daholo. Ny mpanjara fanafody na ny farmasia eto amintsika dia asaina avokoa hiatrika ny kongresy faha-20 ny Fédération'ny mpanjara fanafody eto amin'ny Océan Indien eny amin'ny Carleton Nosy ny 13 volana Oktobra sy ny 1 volana Novambra ho avy izao.